Sembanao indray ny tontolon'ny baolina kitra niona ny Barea Madagascar sy ny Liona Teranga Senegal teny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina omaly. Nisy ireo olona tonga teny atoerana no naratra sy namoy aina mihitsy vokatry ny fifanosehana ny tranga ivelan'ny kianja ny tapakandro maraina mialohan'ny lalao. Nitsidika avy hatrany nakahery ireo marary ary nampionina ny fianakavian'ny maty teny amin'ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Navalina moa omaly atao arian'ny lalao teny Mahamasina ny kandida Marc Ravalomanana. Tena mampalahelo ary tsy hita izay hanehoana izany alahelo izany satria ao anatin'ny fahoriana tanteraka ny fianakaviana matapika tsy napoizy zatra ny tranga mahatsiaro tena mangidy tsy mangidy firy mihitsy amahita le ray aman-dreny le rainy zanany latokana ilay izy ary izy nefa fa nahazo bie dia nisy mifanosehana dia nianjery izy lavo izy nisy olona niaraka taminy dia teo navoa azy tena maty sy eo plasy teo tena mbola tanora anatin'ny eritrery mihitsy le zava dia mampahery ny fianakaviana ary mampitandrina ihany koa manaraka mba le mpikarakara sy ny mpanomana ny lanonana tozao tokony azy azo atao mihitsy mba ialana amin'izao zava-nitranga zao fa zava-doza tena zava-doza tsy lalao no jerevana baolina no atao jerevana dia nefa ny fahafatesana amin'ny andry azy. Raha tsy ahivona dia efa nisy ihany koa teo aloha ny tranga naharatrana sy namoizana aina olona toy izao teny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina raha tsy ilaza afa-tsy ny fipoahana mahery vaika nahafatesana olona roa sy faharatrana olona miisa 270 nandritra ny fanamarihana ny fetiny 4 Jiona 2022 izay mbola manjavozavo moa hatreto ny vokatry ny fanadihadiana.